Salama daolo androanisika dia ndaondray raha iresaka ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ny ampy ny resaka fakanankiriny izay hita fa nisesisesy tato anatin'ny volana vitsivitsy izay ary tsy vitsy moa no mitaraina noho ny afitsoka an'izay tsy fandriam-pahalemana lava tsy misy fiafarana tato ho ato izay ka mahatsiaro mijaly ireo vahoaka izay miaina sy monina any ambanivohitra any indrindrandrindra noho ny afitsoka an'izay asandahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana lava izay hita fa mihampitatra foana sy mihamazovahana tato ho ato izay ka niezaka nitondra ny vahaolana mahakasika an'izay moa ny fitondram-panjakana mba hisorohana an'izay resaka fakanankerina sy ny tsy fandriam-pahalemana lava izay nisy tato ho ato izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tonga tao gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavana ndahoary fakanankiriny tafakatra 870 ireo efa natao famotorana tamin'ny raharaha fakanankiriny nanomboka ny volana janoary no makaty nisy ny 770 tamin'ireo no nahiditra amponja ka fito tamin'izany no mpitandro filaminana izay zandary sy miaramila raha nitomba nahazo hatrany dia 420 no nalefa entsy afahy 430 eny an-tanimora ary 320 no nahiditra amin'ny fonja ao ankazobe ankoatr'ireo dia 470 no natao eo ambanin'ny fanaraha-maso ny fitsarana ary 720 kosa no nahazo fahafahana vonjomaika goavana izany vokatra izany ary nisy ezaka nataon'ny mpitandro ny filaminana mivondrona ao anatin'ny FDS manoloana ny ady atao amin'ny fakanankeriny anisany anaovana izany hetsika izany ny ao anjorobe ankazobe ary tsara tanàna tsy ambakan'izany nisany dahalo efa namoy ny ainy lavon'ny balan'ny mpitandro ny filaminana ary ny fitaovam-piadiana azo tany ampelantanan'ireo fahavalo na izany aza mbola misy ihany koa ireo lasibatra nanomboka tamin'ny 12 oktobra ohatra dia mbola voatazony dahalo ny mpakankeriny ilay tovavy fanjarisoa lala sitraka tao Merimasoandro Besalaka fokotany Ambohijavona commune Antanety-be anaty volo misy ihany koa ireo efa votsitra tahaka an'ilay vadin'ny pastera avy any amin'ny fiangonana MTM izay nisy nakankeriny tany Ambolotarankely ankazobe midika izany fa tena efa miezaka manao entso zavatra ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana sy mba hamongorana an'izay asa ratsy amin'ny fakanankeriny izay mbola ao anatiny izay ady amin'ny fakanankeriny izay dia no marihina tamin'ny andro ny 7 oktobra iny ny fankalazana ny tsingerin-taona voalohany ny vondronkery vonjitaitra na GFSI na ny groupement des forces spéciales d'intervention ny GFSI dia vondrona manokana tafika mpanao viveriny ainy na koa hoe commando hoy isika izay izy reto dia manao ny hetsika fampandrina fahalemana amin'ny endriny rehetra nandritra ny lanonana natao tamin'izay andro zay dia nilaza ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa ankoatra ny antom-pisiny GFSI voalohany izany miaro ireo androm-panjakana mijoro dia misy andraikitra mankadiry ho apetratsika sy ho tanterahany GFSI ankoatra ny ady amin'ny asandahalo izay hanaovana iraka manokana dia hiady manokana amin'ny fakanankiriny ihany koa ity vondronkery ity izany hoe hanamafy ireo tafika izay efa nentoerana ireto farany raha ny nambarany filoham-pirenena hatrany koa andrasantsika izay vokatra hoentiny izay stratégique vaovao izay napetraka izay amin'izay famongorana ny resaka fakanankiriny izay mbola ao anatiny izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany moa satria izay ny ompanantsika atao anatin'ity video ity tany amentrano indray dia sady famaky no basy sarin'ny polisy niaraka tamin'ny mpanamboatra azy basy famaky vita gasy miaraka amin'ny fanafody gasy maromaro isan-karazany no tratehaky ny polisy pirenena tao Maintrano tao lehilahy iray izay tokony ho 20 taona izay mpanamboatra sy mpivarotra basy vita gasy no tratrany mpitandro ny filaminana tao amin'ny fokotany Tanambao SPM Maintrano
noho ny fiarah-miasa amin'ny tsara sitrapo no nahafantarana an'ity mpanamboatra basy vita gasy ity. Eny ekena fa rarano lalàna izay manamboatra basy vita gasy zay nefa raha ohatra ka raisitsika amin'ny lafitsarany izay fahaizany tiranamana ity manamboatra basy vita gasy zay ohatra hoe izay fahaiza manaony zay no trandrahantsika ka omena asa izy eo anivon'ny tafika malagasy amin'izay fanamboarany basy vita gasy zay fa ampina tosika kely fotsiny eo amin'ny resaka fitaovana sy ny maro hafa amin'izay mantsy mba tsy hahamatsy anireo olon-dratsy tsony izy amin'izay fotoana izay fa mba hahamatsy anireo mpitandro ny filaminanantsika mety hiroborobo ihany izay sehatry ny fanamboarana basy vita gasy zay ao anivon'ny tafika raha ohatra ka raisina amin'ny lafitsarany ilay izy. Tany Toamasina indray dia ny Robin Jolay ny vola 700 tapitrisa ariary mahery tao amin'ny grossiste iray. Jolay misa 4 amrongo basy misa 2 sy ny antso maranitra no nandroba vola mahery ny 700 tapitrisa ariary zay tao amin'ny grossiste iray tao Bazarkely Depôt tamin'iny andro ny 12 oktobra iny tokony ho tamin'ny ray ora sy sasany teo eo. Nanao tifidantitra ireo Jolay nampihorohorony manodidina mba tsy hisy hanaradia azy ireo. Tarakely ny fahatongavan'ny mpitandro ny filaminana manoloana an'ity fanafiana ity. Marina fa tsy misy maty ary tsy misy naratra nandritra izay fanafiana izay fa kosa ilay vola 700 tapitrisa ariary dia nanjavona lasan'ireo olon-dratsy. Resaka famakina trano indray dia tratra ireo mpamaky trano. Zava-pisotro maromaro sy fitaovana tokatrano maromaro no nalain'ireto Jolay ireto tao amin'ny tokatrano teny Soamanandray, komina Ambanivohitry Anosiala, distrikany Ambohidratrimo tamin'ny asabotsy vao maraina tokony ho tamin'ny 3 ora maraina iny. Tratra moa izy ireo rehefa niantso ny manam-pahefana ny teo amin'ny manodidina. Raha ny hita amin'sary dia mbola zatovolahy kely ireto mpamaky trano ireto. Eo amin'ny resaky ny fanendahana indray, mpanendaka sy mpanao sinto mahery misa 5 no niara-voasambotra tetsy amin'ny tsenany Andravoangy tamin'ny 20 oktobra 2024 lasa teo iny. Efa nampitaraina ireo mpivarotra sy ny mpivezivezy ao amin'ny tsenany Andravoangy ny hamarony ireo mpanao sinto mahery sy ny mpangarom-paosy koa izao voasambotra izao ny sivolahy taoriany hetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana iteny. Marina fa mbola zatovolahy kely avokoa ireo izay mpanendaka sy mpanao sinto mahery eny amin'ny tsenany Andravoangy izay. Midika izany fa na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro ny filaminana mba hamongorana ny mpanao ratsy sy ny mpanao sinto mahery ary ny mpanendaka indrindra fa ireo izay mpamaky trano sy ny Jolay izay mpanao fanafiana amin'ny tampiadina izay dia mbola hita ihany ny lesoka izay fitombony ireo izay mpanao ratsy amin'izao fotoana izao noho ny afitsoko ny tsy fananan'asa sy ny krizy izay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao ankehitriny izao ary ny isan'izany ireo tanora kely izay vao misontrotra no tena misehatra amin'izay asa ratsy izay fa tsy mandeha any an-tsekoly intsony moa izy ireo mety noho ny tsy fahampiana izay misy eo amin'ny ray aman-dreny angambany no mahatonga anireo zatovolahy kely no lasa manaonao foana tahaka an'izao satria ireo zatovolahy izay tokony mbola hianatra tsara any an-tsekoly no tena manao an'ity resaka asa ratsy ity amin'izao fotoana izao. Ka dia mailomailo hatrany isika rehetra manoloana an'izay resaka sinto mahery sy ny mpanendaka ary ihany koa ireo Jolay izay manao fanafiana amin'ny tampiadina izay fa ny ratsy kely lalana ary miseho amin'ny endriny rehetra izay tsy fandripahalemana izay amin'izao ankehitriny izao. Izay sy zay moa no masaka azonareo tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tomatota gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.